Manatra ny araba Douglas Toko amin'ity takarivany talata ity tonga soindray eto anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny akon'ilay fipoahana mahery vaika tetsy ambondrina eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana samihafa ny vaovao ny mahakasika n'ireo candidat ihany koa dia isany hoentina amintsika amin'ity takariva ity fantatra kehitriny ny mombamomba ilay mpampiororo matiny ny poahany bomba izay namboariny tolakandro teo no fantarana izany rehetra izany araka ny fanampanazavana izay nomeny ny gendarmerie-pirenena Andriamatoa Ramanandraisoa Andriamalala io no anaran'ity lehilahy maty tamin'ny fomba mampirokoditra ity andao rahantsika ny fanadidina miompana amin'izay. Fantatra kehitriny fa lehilahy antsona hoe Andriamalala Ramanandraisoa Andry 27 taona ary voalaza fa mpanamboatra fitaovana elektrika ilay lehilahy maty nipoahany bomba omaly tetsy Ambondrina mpanofa trano izy io araka ny vaovao ary mipetraka ao amin'ity trano ity. Raha ny fanazavana nomen'ireo olona manodidina azy ihany dia tsy miresaka firy amin'ny olona izy ary misy mihitsy no milaza fa dia tsy nahita azy teny an-toerana. Mahakasika ny tompontrano moa dia voalaza fa any Tomasina izy amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa fa tamin'ny fotoana nipoahan'ity bomba omaly tetsy Ambondrina ity dia mbola nisy ny antso ny findain'ilay lehilahy ahina ho mpanamboatra izany bomba izany. Mbola eo ampamantarana ny mety ifandraisany na tsy amin'ny zavantranga nefa izay antso izay araka ny fantatra. Mikasika ilay trano indray dia mbola nambena ny zandary sy ny mpitandro ny filaminana izy ireo tamin'ity androany ity. Eny amin'ny tranopaty ny hôpitaly Ravangy Andrenavalo eny Ampefiloha kosa aloha hatreto napetraka ny vata mangatsiaka sy n'ity lehilahy ity efa tonga teny an-toerana ny fianakaviany saika aka ny razany noho ny mbola ilana izany amin'ny famitorana nefa dia fantatra fa mbola misy ny fizahana tsy maintsy atao dia mbola tsy afaka naka izany izy reto. Ny akon'ny fikarakarana ny fifidianana kosa misy ny délégation-ny UEFA izay mamita hiraka eto amintsika amin'izao fotoana izao nisy hatrany moa ny dinika izay niaran'ity délégation-na ity niaraka tamin'ny tompona andraikitra avy eo anivo ny androm-panjakany Tete Zamita raha ny vaovao voaray ary dia andefa hiraka eto Madagasikara anaramaso ny fizotry ny fifidianana ny avy eo anivon'izay UEFA izay vola ravoafy Tsirako Torson. Andefa mpanaramaso ny fifidianana 10 ka hatramin'ny 10 isa mandritra ny fifidianana izay ho totosaina ny 12 oktobra ho avy izao ny fivondronan'ny tany amin'ny teny frantsay na ny OIF araka ny vaovao voaray. Ireo mpanaramaso ireo izay paritaka amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara araka ny tatitra voaray ary ho avy eto Madagasikara any amin'ny volana oktobra anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Ny OIF izay nanamafy fa anohana fifidianana ranampy ny komisiona maloteny misahana ny fifidianana anome logiciel informatique ahafahana manaramaso ny voka-pifidianana. Ankoatr'ireo dia anohana ihany koa ny lafiny serasera mandritra ny vanim-potoana fifidianana ihany koa ny OIF ary anome fanohanana ra teknika ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Ny délégation-ny OIF izay noraisin'ny filohan'ny Senity Béatrice Atala Omaly Maraina tetsy amin'ny foiben'ny Senity tetsy Alarby
no nahafantarana izany. Niona ihany koa tamin'ny ministra misahana ny raharaham-bahiny Andriamatoa Ulrika Andretina ny délégation OIF izay tarina Andriamatoa Christophe Guillou talemisana ny fandriampahalemana ny demokrasia ary ny zon'olombelona eo anivon'ny fikambana ny teny mampiasa manontolo na ampahany ny teny frantsay. Fa nitsidika ny faritra atsimo andrefa nosy ny candidat ajonrenay Arvelo ny alahady lasa teo mazava ho azy nisy ny fionany tamin'ny vahoaka tao Beza distrikany Betioky atsimo tao Toliary kosa no namarana ny diany tao anatin'izay fitsidihana izay. Tsodrano miaraka ary no nomeny Andriamatoa Rakotoso ray aman-dreny eo amin'ity commune ity any Ajo Andrenany Arvelo sy Jean-Jacques Rabenirina tsodrano tamin'ny fiteny mahafaly afamen'ny hirazam-be taloha no nomena azy mirahalahy betsaka ny fahavalo ka ho tahin-janahary aleo malasana ianareo io no anisan'ny teny tamin'izany. Nanako aktao Beza ny hoe efa io izy satria dia fanirireto vahoaka reto no iona amin'ny candidat Ajo Andrenany Arvelo avy izay nampitondray ny CST ministra Jean-Jacques Rabenirina ihany koa ka dia izao izy ireo tonga dia ny atoerana. Nandritra ity fotoana niona ny candidat hita amin'ny pony Beza ity ihany koa noho ny tafatafany momba ny tsy fandriampahalemana sy ireo olana maro sedrain'ireo ponina any an-toerana sy fampirisihana ihany koa ny rehetra andray an-tanana ny hoavin'ny firenena. Teto Toliary kosa namarana ny candidat Ajo Andrenany Arvelo ny diany tamin'ny faritra atsimo iny sy nanomboka ny 10 septambra lasa teo ka nitetezan'ny faritra ny enoana sy ny fankafatarana tamin'ireo mpanohana azy tamin'ireo toerana ireo. Avaliana no resan'ny Toliary ny candidat ny alahady 10 septambra tao amin'ny salle d'œuvre catholique. Zay mila fanovana dia tao amin'ny firenena. Zay no mahatonga ny hoe raha ny fandreseko irery tsy midika ny ninona raha tsy miara-mandresitsika menakavy. Miara-mandresitsika amin'ny fifidianana, miara-mandresitsika amin'ny fiainana, miara-mandresitsika amin'ny fitediavana, miara-mandresitsika amin'ny fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony isy azy. Satria mbola izao no mitohy tsisy antony hitondrana firenena mihitsy. Ny antony nanosika anay irotsaka ary indrindra nampisehoana aminareo fa misy ny fahavononana amintsika menakavy, misy ny tena fahavononana marina tsy ny alavy-tany akory no nampitahoatra anay ary ny mihitsy niaraka tany ambanivohitra be ny tanàna ambanivohitra ny tenako nandritra mandaha anankitelo zay vao niditra tamin'ny gouvernement menakavy ihany tokony andraikitra ao anatiny eo ary zay ny tanjo mba elany zay tsy fandriampahalemana amin'izaytsika rehetrarehetra zay mba hatory fahalemantsika menakavy fa tsy hoe amin'ny alintsika tsy matory fa mitahitaina hoe ahoana ndray zao no andavaka inscription an'ny ankizy rapitso efa tsy fandriampahalemana koa zany satria tsy mahandry fahalemana ianao amin'ny alina zany tsy hoe matory amin'ny alina dia mitahitaina ny hoe sao dia hoe sorony zareo amin'ny place keo indray ka tonga amin'ny irany damamy ty fa tsy fantatra zay seho mitahitaina isan'andro tsy hoe isan'andro akory dia tsy atory isan'alina fa tsy salama dia zany zao le taky volet dia davina fanafody zany rehetrarehetra zany ny fanamby tsy maintsy ho ataontsika mba tafavoaka ny fireneny ity.
Ambeteny candidat nandritra ity fitetezam-paritra tany Antsemo ity ny resaka tsy fandriampahalemana izay manjaka aminy dia tsy vahaolana ny fandefasana mpampandry tany mangovorana ireo malaso nambara fa fotoana tokony hijerena ny ho avy izao ary manao antsoavo amin'ireo ray aman-dreny isan-tanàna izy mba handrindra ny fiarahamonina fa tsy vahiny avy any ivelany indray no hanatanteraka izany. Nanentana ny rehetra andray andraikitra ihany koa hiatrika ny fifidanana ny candidat Ajo Andriananarivelo tao Toliara. Iverenantsika avy eo ny vaovaon'ireo candidat fa anisan'ny zava-baovao entina amin'ny fifidianana amin'ny 20 volana oktobra ho avy izao ny fampiasana ny bulletin tokana ahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra ny mombamomba azy sy ny fampiasana azy anefa dia isy ny hetsika izay tanterahan'ny senita ny 20 ny volana ho avy izao. Hanao hoe zakary indray anjara feno amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin tokana ny senita araka ny namarany filohany Ramatoa Beatrice Atala omaly ny 20 septambra ho avy izao no hanombohan'izany ary isy ny hetsika gaovana izay ho toto-saina etsy amin'ny Coliseum Matsonjombe. Manao antsoavo koa izay ny société civile rehetra zany hanao ny ainy tsy ho zavatra hanentana ny olona amin'izay fomba fampiasana ny bulletin tokana zay eto amin'ny senita koa moa zany dia hanomboka an'le campagne de sensibilisation momba an'izy io amin'ny faha 20 ny volana septambra izao amin'ny Coliseum nasanay an'ireo mpihira be dia be ary dia gratuit ary dia nasanay koa ny vahoaka ny Antananarivo rehetra hamonjy an'izany fampisehoana zany mba azahoantsika mampiseho hoe ohatran'izany fomba fampiasana an'izany bulletin tokana izany ary société civile koa dia efa manao ny asany koa amin'izao fotoana izao nisy koa ny fangatahana efa matsimbola eo anivon'ny PNUD eo anivon'ny Nations Unies sy PNUD sy ny Union Européenne mba hanampiana ireo société civile ireo mino hafa efa ho voaraina zavao izany rehetrarehetra zany. Mikasika ny lisam-pifidianana sy ny fanomezana karapanondrom-pirenena dia misy ny fanamariana nentin'ny senita.
ny momba ny resaka carte d'identité nationale zany zay enina dia efa nisy moa ny tolotanana ny fanaovana tamin'ny ministère ny atitany nefa na zany zany dia zareo moa zany mbola manao ny ezaka ataondry zareo foana io moa tsy ho vita mora io kanefa araky ny voalazako ny hoe ny tanjony senitangé dia ny hoe mba apiditra ny olona manana feno valambin'ny taona rehetra ao anatin'ny listy fidianana io liste io koa nefa ny tsy ho azotsika hajanony ela be mivoa eo satria ataoko angamba fa heritaona amin'ny voalohan'ny volana oktobra zao ny nanaovana zany révision systématique ny liste électorale zany na ny fanavaozana tanteraka ny liste mifidy zany ka amin'izao fotoana zao zany dia amin'ny fa 7 ny volana septembre zao zany amin'ny 19 septembre ny farana kosa zany fandefasana an'le liste saisie avy any amin'ny centre informatique de district eo anivon'ny CNTDI. Raha ny fandaram-potoana CNTDI dia 7 oktobra ho avy izao no fikatona tanteraka ny fanoratana anarana any amin'ny listy fifidianana. Ny 10 septembre lasa teo no niakatra fitsarana ny raha fidirana ankeriny tao amin'ny birao ny ministeran'ny angovo ny 12 ny volana May lasa teo raha izay nahavoaroro tompona ndraikitra eo anivon'ity ministera ity sy ny mpikambana eo anivon'ny antoko monima isan'izany moa ny flou national n'izany antoko izany androany no nivoaka ny didy ny akon'izay avetra. No afa ny fitsarana no ny fisalasalana imonja ronde flou national ny antoko monima no sady candidat ho filoham-pirenena Asiandriamatoa Masimana Manatsoa minisitry ny atany teo aloha no sady solotena ny antoko monima ao anatin'ny senit. Voaheloka Andranomaizina heritaona sazy mianatra kosa Andriamatoa Odor Avelmanatsoa talemisahana anjiro eo anivon'ny ministeran'ny angovo ary roa taona Andranomaizina sazy miantona no mianatra amin'ny sekretary général ministera ny angovo ihany Andriamatoa Ranefson Andriambala samy mpikambana eo anivon'ny antoko monima avokoa izy ireo ary manana ny ambarany ny flou national monima manoloana io didim-pitsarana io. Iarahantsika mahita tokoa fa betsaka ny fandaminana zay atao amin'ny hoe irosona amin'ity fifidianana zay ho atao ny 25 octobre 2013 ity. Nisy ny fiantsona nataony atao hoe FFM hoe ho fanaovana sonia ny fanekena ny hoe tsy fanenjika sy ny hoe ifanaja sy tsy tadidiko loatra moa le hoe anarana nanaovana azy. Manoloana an'izany anefa dia iarahantsika mahita fa betsaka ny tsy fanahan-dalàna ankoatran'le tsy fanahan-dalàna zay efa voalazako teo amin'ny article 167 fa ny candidat dia tsy tokony ho azo enjehana rehefa candidat amin'ny raha pitsarana. Ankoatran'izay dia betsaka ny tsy fanahan-dalàna efa mitranga ary iarahantsika mahita ianareo mpanao gazety vavolombelona amin'izany kanefa moa dia tsy misy ny interpellation mahakasika an'izany fa dia ny candidat zay manara-dalàna indray
no tadiavina hampanaovina sonia fa ny candidat tsy manara-dalàna dia tsy misy teny atao mahakasika an'izany ka manoloana an'izany rehetrarehetra zany zany a dia nanao taratasy misokatra izahay na lettre ouverte ho an'ny présidenteny Senit. Mikasika izay ihany dia milaza ny tsy petrapotsiny ny antoko fa ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony momba ny fifidianana indray dia nisy ny taratasy misokatra izay nalefa ny antoko tarihan'ny Monjarondefa anivon'ny Senit nanambara ity antoko ity fa misy ny tsy fandaran-dalàna ary mangataka fanasaziana ny tsy manara-dalàna ny monima mitaky ihany koa ny tokony hanaovana fampiarana eo anatrehan'ny candidat ny logiciel ampiasaina amin'ny fifidianana ary tokony ampitomboana ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny fampiasana ny bulletin unique. Androany kosa no niresaka voalohany tampampalala vaovao amin'ny maha-candidat azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa Edgar Razafindravana mafisiny ary androany fa mbola mijanona ao candidat ny antoko TGV ny tenany no izy voafidy tao anatin'ny congrès national nizany antoko izany. Mijanona ho candidat ny antoko TGV ny tena koa Edgar Razafindravana candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nametra-pialana tsy ho secrétaire général ny antoko ity kosa nefa izy no izy efa candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay. Fa candidat ny tena koa ary natolotra tamin'ny congrès ny antoko TGV io tamin'ny 5 sy 9 avril tamin'ity taona ity. Gamba tsy valapatra amin'ny fandehanana tantara ny tena koa satria betsaka samy malatsika amin'ny gazety sy ny vahoaka malagasy samy malala daholo ny zavatra niseho. Zay voalohany zany hoe raha tsy mbola misy araka ny fanazavany rehetra ary veritra fa amin'ny tany tandalana sy tany andalam-pandrosoana dia tokony samy alala fa zany congrès na parti zany no mamaritra hoe iza marina no candidat atolotra ilay parti. Tsy manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny tena ny raha ny fanamariana androany ary any amin'ny filohan'ny tetezamita ny fanontaniana mikasika ny olona toanana ny fifidianana ny tokony apetraka hoy izy raha namaly ny fanontaniana mpanao gazety mifandraika amin'izay. Eto angamba dia raha ny fihavanako sy ny fihavanany ataoko hoe ny fianakaviako aminy sy ny fianakaviana dia tsy mbola nahino aloha misy komika. Tsy mbola nahino samy everitra fa samy nanana fitiavana na izy na iza an'izany hoe ampandroso marina an'izany vahoaka izany. Araky ny fantatsika nefa dia izy tsy mirotsaka amin'ity fifaninanana fifidianana filoham-pirenena ity. Dia ny tena kosa dia mirotsaka amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Ka raha betsaka aloha zavatra nandeha fa mafao samy mahay moa ny rehetra samy mahay mampialehilehy misy raika lary io ndray zao ny anazy io ndray zao ny anazy
kanefa ningamba tsara nytanina ihany izy am'izany rehefa tonga ny raika am'roapolo desambra hoe iza marina moa vatonalotsaka ao fa reheveto zao izy manotanitsika mety tsy teny izy izy araha hoe tsy maintsy mijanona neutre zany. Androamo no niroso tamin'ny lanonana fitokana tamin'ny fomba ofisialy ny quartier général Ety Akorondrano ny candidat Edgar Zavindrava. Ny tolakandro teo dia nikarakara famelabelan-kevitra hanazavana ny fidiran'ny fiaramanidina eto amintsika mandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ry zareo avy eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Izany moa no natao dia mba hampirindra ny fifamoivoizana anabakabaka mandritra io fotoana io. Natao indrindra mba hampafantarina ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny talen'ny fampelezan-kevitra azy ireo fepetra tokony arahany mba ampidirina fiaramanidina avy any ivelany sy ampiasaina azy ireo mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny famelabelaran-kevitra nataon'ny aviation civile de Madagascar ny tolakandro teo amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Tsy nisy tonga tena toerana ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena na dia nisy tamin'izy ireo ihany aza no nanana solotena. Gaga tsy fantatro ny farefasana ny information sy ny invitation manety misy atratomika tsy etsy fa dia ozy rehefa zay natonga teo hoe tsy maintsy mba nameriny indro fandroany an'ity dia zay nafiny rehetra tsy maintsy zay revana tsara mihitsy hoe moa hoe tonga any amin'ilay olona tena siby ametrahana ny invitation ny invitation satria matoa izy sy tonga na tsy nahazo invitation na misy ampony manoka na hoe tsy m'intéressé ndraiky zay tsy vita asa aloha zay aheviny any fa tsy dia zany loatra moa nanavana ty fa hoe raha misy dia zao no izy raha mampitaraplany reo na manonanapany zao no tombera na roplan iny tsy maintsy manara-kenitra tsy maintsy se conformer amin'ny lalàna sy règlement zao maro mahitareto amin'izany. Voalazandroany ohatra fa tokony apetraka any amin'ny ACM farafakely ny 90 minitra alohan'ny angana ary farafaela ny 20 ora alohan'ny angana ny antsoina hoe plan de vol. Ankoatra ny tololalana ho an'ireo kandida dia misy ihany koa ny tololalana ho an'ny tompon'andraikitra amin'ny toerana ipetrahan'ny roplaniny. Ny fepetra samihafa dia tsy maintsy arahana mba handrindrana ny fifamoivoizana mba tsy ampidi-doza ho ny tale général'ny ACM. Mbola isy raha ny fantatra ny fionana faharoa mandidina izay loha hevitra izay ihany karakarain'ny ACM izay manantena fa ho tonga avokoa ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay voakasika izany voalohany. Zay no makasika an'iny vaovao iny.
zay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa lafim-baovao tanteraka kosa indray dia ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana miamazo vanatra ny zay tsy fandriam-pahalemana izay ny amin'iny faritra tsy minosy iny tsy mijanona eo amin'ny alatromby sy ny famakiana fisokotsony ireo dalo amin'izao fotoana izao fa hiaran'ny asa ratsin'izy ireo ihany koa ny mponina any an-toerana any. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana irazafy mahatratra Napoléon mpikambanao amin'ny CST izany dia mba hijerena akaiky ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo iny izay mirongatra tokoa. Nambarany ary fa tato anatin'ny volana septambra izay dia namafy hatrany indrindra ao amin'ny distrikta Kazoabo Atsimo, Amboasary Atsimo ary any Betroka. Miororo araka izany ireo mponina amin'iny faritra iny ka dia maro amin'izy ireo no lasa mandositra ny trano fonenany. No amafisy ny mpikambana amin'ny CST ity fa tsy ampy ny fitaovan'ireo mpitandro ny filaminana toerana ka izany no antony iray mahatonga ny tsy fahafehezan'izy ireo ny zava-misy. Raha mikasika ny insécurité dans le sud amin'ny hoe tsy fandriam-pahalemana ny atsimo dia tena mirongatra izy amin'izao fotoana izao ary tena hoe azo lazaina hoe karazany hoe situation apocalyptique mihitsy ny misy any raha tsy laza ny amin'ny district Ankazoabo Sud, Betroka reo zany tena mavaivay ary efa misy koa zany any Betioky Sud amin'izao fotoana izao Ampany any Amboasary Sud, Amboasary Sud moa dia fantatritsika. Ny tena tsara tsy indrindra eto aza hoe ny any Ankazoabo Sud zay misy commune misy telo tena hoe sahany dahalo mihitsy amin'izao fotoana izao satria tsy vitany hoe mangalatromby foana ary zalahy amin'izao fotoana izao fa tena mandrobo ary mandroaka an'ilay mponina mihitsy na ny mpivarotra io na ny mpiavy io dia tena habibina mihitsy. Raha ilaza zao tsika zao amin'ny commune anankiray atao hoe Beraint zay isan'ny peuplé amin'ny district Ankazoabo Sud io dia ny 3/4 de la population zany lasa ny filamolona satria raha jerentsika zany na tamin'ny mois de début septembre io raha jerena hatramin'izao dia efa nisy eo amin'ny ataontsika hoe 6 à 7 attaque eo ary misy faty olona ny mampalahelo zany dia lasa ny filamolona le olona zany amin'izao fotoana izao. Raha hoe zany tsy indriky tsara zany le izy dia hoe tsy vita ny alatrombo tsony zany fa mandrava magasin mandrava fananan'olona ao an-trano dia voatery le olona zany ny filamolona. Nambarany ity mpikambanao amin'ny CST ity ary fa misy fiantraikany amin'ny fifidianana ny zava-misy amin'iny faritra iny. Sarotra ny ahafantatra ny isan'ny mponina amin'ny faritra iray raha toa ka samy miala ny toerana misy avy ny tsirairay ka izany no antony anaovany antsoava amin'ny tompona andraikitra.
lafi ny fampianarana kosa vinavinaina ivoaka ny zomalina na ny sabotsy ho avy zao ny valan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'nyity taom-pianarana 13 ity efa miroso amin'ny dingana farany amin'ny fitsarana ny izany fanadinana izany moa ireo tompona ndraikitra ankehitriny araka ny loharanom-baovao. Mety eo amin'ny alin'ny zoma na misabotsy ho avy zao no ivoaka am-pomba ofisialy ny valan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat taona 2024 ho an'Antananarivo, izany hoe ray volana latsaka aorianana natanterana ny fanadinana araka ny loharanom-baovao mari-potitra tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay. Efa tomotra tokoa ankehitriny ny fiafaran'ny dingana fitsarana ireo kopy manodidina ny 10 metsy an'ireo kandida miisa 3 sy 4 alina mahery. Any fianaratsoatra dia efa nivoaka izany valim-panadinana izany ary fantatra fa somary latsaka ny tahapahafana-panadinana raha oharina tamin'ny taondasa. Mpitsara mahery ny 700 no nanana totosan'ny dingana fitsarana manerina ireo ivitoerana misy 520 teo eo nanomboka ny 20 aogositra lasa teo. Mialohan'ny famoahana ny valim-panadinana akoatra ny fitsarana ireo taratasy-panadinana dia mbola niroso tamin'ny famerenana ny fanaraha-maso ireo kopy voatsara ny fikirakirana ireo antotanisa mialohan'ny fanapahana ny naotin'ireo mpiadina sy ny fanatotana ny lisitra ireo afaka fanadinana ireo tompona andraikitra. Trangam-piarahamonina kosa noho ny fitsarana androany ireo vavolombelona tamin'ilay raharaha Razafy Mily Maxime maty voatonan'ny fiarakodia teny amin'ny lalan'ny bypass iny any amin'ny tapatapaka ny volana oktobra ny kosa ny fantatra fa ivoahan'ny didim-pitsarana makasika izay raharaha izay. Ny 12 oktobra ho avy zao nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Razafy Mily Maxime ilay zazalahy nitondra motoka voadonan'ny fiara teny amin'ny lalan'ny bypass ny 17 martsa lasa teo. Androany maraina no nantanterahana ny fianoana ireo vavolombelona andany senkilany ka nahafahan'ny mpitsarana eny bebe koa mikasika ity raharaha ity. Famonoana olona tsy fanahinina no niampangana ilay mpamily ny fiara tamin'ity androany ity. Ratsaivina dia efa niakatra fitsarana izy ireo ny 2 aogositra lasa teo ka tamin'izay dia fantosirana tao aorian'ny loza sy tsy fijerena olona tany domdoza no niampangana azy afaka noho ny fisalasanana moa izy tamin'izay.
mbava makasika ny vaovao ny fahasalamana ahafahana mifanakalotra kefa sy mifampizara ahitao eo amin'ireo mpitsabo avy any ivelany sy ny mpitsabo eto an-toerana dia misy ny antsoina hoe visio conférence izay tanterahany hôpital Saint-Soa izay rahany ihany koa amin'ny élite sy ny Orange Madagascar miasa efa mivoatra araka ny teknôlôjia ihany koa ny araka izany ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara. Ilana fanarahana ny fandrosoan'ny teknôlôjia avoleta ny fitsaboana mba ahafahana manolotra fitsaboana mombamomba kokoa. Vina ho an'ny ametraka fotodrafitrasa ahafahana mifanerasera mivantana amin'ireo mpitsabo avy any ivelany amin'ny alalan'ny internet. Teo tokoa niteraka ny fiarah-miasan'ny hôpital sy ny vondrona élite. Hiara-iasa zany isika ampiditra ny atao hoe fibre optique eto amin'ity hôpital ity ny groupe élite ary izany fibre optique izany moa tsy mora manao an'izany fa ny rahanay zany tamin'ny partenariat avec ny groupe Orange zany ka tsy hoe miandro fotsiny zany zay ny ametrahantsika ny réseau local ato anatin'ity hôpital ity dia afaka mampiasa n'izany ataontsika hoe internet au début zany daholo itsika mpitsabo rehetrarehetra. Tafiditra feno ao anatin'ny fametrahana an'ity hôpital ity amin'ny maha hôpital Filamatra moa izao iarahan'ny hôpital miasa amin'ny tsy miankina izao. Extension atao eto amin'ny hôpital moa zany dia mazava hoe tsy afaka kombona irery ny hôpitaly fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny ivelany. Zay zany ilaina ny hoe isy ny fibre optique izay mapetraka eto ahafahana mifandray zany amin'ny mpitsabo any ivelany fa ohatra misy mararintsika makany ivelany na misy fandraisan'ny mpitsabo amin'ny dokotera kely. Ifanampy amin'ny ty hôpital ity amin'ny fanitarana ny sampana ara-pahasalamana misahana vonjy-taitra eo aminy ny groupe élite raha toa ka fandriana 9 monja mantso no misy ao amin'ity sampany ity dia ho lasa 12 zany aorian'ny asa fanitarana. Ny velatra tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny fikambanana AGR na ny association Gérard Aérobique ny fandraisana anjara ny vondrona élite amin'ny sehatra fahasalamana. Nisy tokoa ny fiarah-miasa teo amin'ny rototo satria ho an'ireo mpikambana izay mividy solosaina marka élite sy tablette dia nitolorana osy mamaim-poana avokoa. Manao antsoavo amin'ireo mpitondra isan'ambaratonga n'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny EPP miadana Ambohitrimanjaka sy ny ben'ny tanàna ao an-toerana satria dia rava tanteraka ary simba ihany koa izany EPP ao an-toerana izany. Raha tsy misy ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity raha araka ny loharano vaovao dia mahatratra any amin'ny 500 ano any ny ankizy tsy afaka mianatra rehefa ho avy ny vanim-potoana ny orana. Misy adraolana govana ankehitriny ny EPP miadana Ambohitrimanjaka satria dia potika ary simba tanteraka zara raha azo ianarana ny efitrano fianarana eny an-toerana. Tafo mitete, rindrina mepaka sy maloto, varavarana potika plafond sy valindriana loha, ireo no vatan'ireo kolonga kely eny amin'ny EPP miadana Ambohitrimanjaka raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana ataon'ireo manam-pahefana ary malala-tanana sy mponina eny an-toerana.
araky ny nambarana Andriamatoa Randria Tsitovana Raherson be ny tanàna Ambotrimanjaka dia efa nisy ihany ny fanampiana izay nataon'ny commune sy ny ezaka nataon'ny ray aman-dren'ny mpianatra kanefa dia tsy asehaka ny fanamboarana izay mitetina hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary izany. Mankalaza ny fahadimy amby 100 taona ny sekoly bebe miadana zany zao Ambotrimanjaka io nefa dia nisy ny fitadiavana fanampiana sy ny sisa tao anatin'izay nefa ny somary sahirana kely ihany ny commune sy ny FRAM dia nietsaka zany izy ireo tamin'ny fananaovana an'ity trano ity hita ny faratsiny zao trano zao efa betsaka ny potika ary zany 5 amby 100 taona zany afa ngeza dia ngeza eo indrindra no amarinay hoe zany trano zany tokoa ny voan'ireo ministra reo CSR reo directeur be izay ao amin'ny toerana ambony ka eo indrindra no miantso azy zay amin'izao fotoana zao mba anampy ny commune sy reto FRAM sy mpampianatra reto mba amita an'ity trano ity satria raha tratran'ny cyclone tokoa ireo dia simba ary ny mpianatra raha dia ao anatin'ny orana ny tetia no mianatra koa marina fa hoe sekoly ray EPP miadana ary tia na Ambotrimanjaka eo indrindra no misy 470 zany ny sekoly eto kanefa dia tia no manamarika anankiray vakoka mihitsy zay tsy azo avana nefa tsy maintsy hatsaraina ka dia mangataka ny malalatanana sy ireo olona rehetra zany mba hifanampy amin'ity fanaovana an'ity sekoly ity. Araky ny nambarandramatoa Razanamanana Christine taleny EPP miadana Ambotrimanjaka dia manao antsova amin'ireo zanaka Ambotrimanjaka ny toerana sy ireo any am-pelezana izy ireo mba hifanimetanana amin'ny fanarenana ity sekoly ity satria dia olomanga maro zanaka Ambotrimanjaka no efa nandato fianarana teto amin'ity sekoly ity ary tsy vitsy tamin'izy ireo no mitana ndraikitra ambony eto amin'ny firenena. Araky nambarany hatrany dia raisina avokoa rehefa fanampiana izay azo aterina eny toerana na eny amin'ny Otiva Ambotrimanjaka. No tanteranao omaly ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho fiarovana ny sosina ozone atmosfera madio io no loha hevitra nyraisina tamin'ity fankalazana tamin'ity taona ity. Maro ny vokatra teraky ny fahasimban'ny sosina ozone isika eto Madagasikara dia anisany nanao nisy nakatony fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny sosina ozone na ny convention de Vienne. Toy ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny akora simika izay voalaza fa mampahatra ny sosina habakabaka na ny protocole de Montréal tamin'ny novambra 1977. Ny andininy faefatra amin'ilay fandaharana asa nasionaly no tanterahana amin'izao dia ny fandaharana asa PGEA miompana amin'ny fampianana tsikelikely ny fampiasana ny vokatra mamokatra hydrochlorocarbone. Madagasikara moa zany dia manana an'ilay fandaharana asa pirenena iarovana ny sosina na habakabaka ozone. Amin'izao fotoantsika dia eo paratanterahana ny andininy faefatra amin'io programme national io misy an'le hoe PGEAS, plan de gestion de l'élimination des hydrofluorocarbones. Io zany dia drafitra anankiray entina hanafarana tsikelikely ny fampiasana ny hydrofluorocarbone HCFC zany sy ireo fitaovana zay mety ahitana an'ilay gazy. Dia ao anatin'io programme io zany misy andininy maromaro, misy sehatra maromaro zany hiasana. Eo aloha zany ny fanatsarana ny didim-panjakana, mifehy zany ny fampidirana sy ny fampiasana an'ireo gazy sy ireo fitaovana misy gazy ireo Madagasikara.
dia manarak'izay misy koa ny fandarana mpampifanana zany an'ireo technicien frigoriste izay mpikirakira le akora simika manimba ny sosona napakapaka ozone satria zareo no manao réparation manao entretien zany am'le fitaovana simba reny toy ny frigo na ny congélateur na ny climatiseur na ny chambre froide. Tafiditra ao anatin'ity fandaharana SAPGEAS ity ny fiofana izay omena ireo teknisiana mpikirakira ny vata fampangatsiahana, ny famadiana ireo fitaovana ampiasaina izay misy gaz manimba ny sosona ozone ho afaka miasa amin'ny gaz vaovao tsy manimba ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpiasan'ny ladoany izay tompona andraikitra amin'ny fitiliana ny fidiran'ny gaz sy entana misy gaz eto amin'ny fahantseranana. Efapolo no isan'ireo tafakatra tamin'ny dingan'ny manasadalana amin'ny fifaninanana hira evangelika antsoina hoe Celebrations Voice izay karakarain'ny FJKM feno arivo raha tsy aivina kosa dia nilahady lasa teo no natanterahana ireo fanotsanana tao anatin'izay hira izay. Totosa tamin'ny alahady lasa teo ny fanotsanana Celebrations Voice ampaefadalana ny fanotsanan'ireo mpandray anjara misy 350 ary nitsana tamin'izany ny 30. Fantatra nandritra fotoanary fa Ramatokely Andria Miadana ny Voarsoa Sarika no nahazo ny laharana voalohany. 70 no isan'ireo mpifaninana fantatra fa hiatrika ny dingana manasadalana izay totosaina amin'ny alahady 12 septambra ho avy izao eny amin'ny FJKM feno arivo hatrany. Ao aorian'ny dingana manasadalana kosa dia mpifaninana 20 no hiditra ny vila izay hanofanana ny mpandray anjara hiatrika ny famaranana izay totosaina ny 9 septambra zao. Amin'ny 13 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao kosa no hiofana ao amin'ny vila izy ireo. Iny fanadiadiana ny ompana tamin'ny tontolon'ny finoany ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no isa rahantsika raha amin'ity takariva ity. Ny tontolo politika dia ny fanomanana ny fifidianana no isan'ny henoentina taminao tamin'ity takariva ity. Isany amin'izany ny fampitan'ireo solotenan'ny OIF iraka eto Madagasikara raha ny fantatra dia andefa mpanaramason'ny fifidianana anaramason'ny zava-misy mandritra ny fotoanan'ny fifidianana eto amintsika. Zareo avy ao anivo ny OIF izay fisaorana feno tompoko lasa tompoko vavy no atolotra ho anao nanaraka ny fampalalamba voatra amin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny valora riva indray manome fotoana ho anao ny tenako veloma.